Alléluia, alléluia, alléluia. Dia miaravantsika indray ny piano avatra ratry nyity fotoana mahafinaritra. Baiboly Teny Velona, fandaharana iarahanao amin'ny MCTV sy ny Révérend Dimy ANDRIASON. Baiboly ny teny mandefa teny izy, manasitrana azy ireo. Tenin'Andriamanitra rehefa tonga amin'ny tokantranon'ny olona anankiray, na tonga amin'ny fiainan'ny olona anankiray, dia misy herim-panovana tonga amin'ny fiainan'izany olona zany. Amin'ny Salamy 7:120 dia hoy izy hoe ary nandefa teny izy dia nanasitrana azy ireo. Tsy fantatro hoe ianao mpanaraka ity fandaharana ity, mety misy zavatra mba andrandrainao ve, misy zavatra antenainao ve, misy zavatra tena ozy ianao hoe tompo tsy vitako amin'ny herin'ny tenako fa milanao mihitsy miditra tsehatra. Androany Andriamanitra amin'ny alalan'ity horonan-tsary ity, amin'ny alalan'ny hafatra dia miditra ao tranonao ny sitrapon'Andriamanitra, ary ny sitrapon'Andriamanitra dia ianao tsy toetra ao anatin'ny tahotra aya korotana fa verizan-kevitra amin'izao fiainana izao, fa olona anana antoka no avy mahafinaritra be. Andre ny tenin'Andriamanitra no manana ho an'ity andro ity isika. Jaona 5:5-7 Jaona 5:5-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao mivaky ny teny. Ary hoy Jesosy tamin'ilay nalemy, mitsangana eto ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia nisitrana rahalehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha, ary sabaty izay andro izay. Wow! Tsara zany teny zany, tena tsy haiko ianao aloha fa za manokana ato anaty koa tena bitabitaka. Baiboly ny teny nahita an'ilay malemy Jesosy. Raha vakinao i Jaona 5 manomboka amin'ny 1 hatrany amin'ny 7. Dia ity olo ity nitady fanasitranana dia tonga teo amin'ny toerana iray izay nalaza tao a Jerosalema tao hoe Betesda. Dia rehefa kasihan'ny anjelin'Andriamanitra na mifanan'Andriamanitra zany rano zany dia mitondra fanasitranana fanafahana vahaolam-piainana ho an'izay olona miroboka voalohany. Fa tia lehilahy ity nisy nitondra tany, fa rehefa tonga tany izy dia ireo olona nitondra azy no tafalatsaka voalohany eo anatin'ilay rano ny tonga, rehefa mihetsika ilay izy dia reny olo reny nandray vahaolam-piainana, fa izy tsy nandray. 80 taona ozy izy narary, fa nandalo Jesosy dia niteny taminy, teo sitrana ve ianao, teo sitrana ve ianao. Ry havana mety efa amintsika mpanaraka n'ity fandaharana ity koa zany tenin'Andriamanitra zany. Teo afaka amin'io rofonao io ve ianao, teo afaka amin'io adi-sainanao io ve ianao, teo afaka amin'io fantranao io ve ianao, teo afaka amin'ny adin'izao fiainan'izao ve ianao. Fa androany eo amin'ny toerana misy mifanahan'ny tompo, Korintiana 2:7-7 misy fanafahana na hoe misy vahaolana. Amin'ny alalan'ity horonan-tsary ity, Baiboly ny teny fa raha misy olona roa na telo mivory amin'ny anarana, zany hoe za ianao sy izay rehetra manaraka n'ity fandaharana ity any rehetrany, dia eo ny tompo, ary eo misy an'ny tompo misy fanafahana. Nisy dokotera zay sendra nanaraka ny fandaharana tampoka tsy na izy, dia ny tanany anankiray ny tanany havanan'iny tsy afaka mitsangana. Dia rehefa natao ny diagnostika zany tany amin'ny dokotera taka azy zany dia hoe tsy maintsy didina izy nefa mpandidy ihany koa, zany hoe fantany fa tsy maintsy atao zany le izy. Fa rehefa nandre ny teny tahaka ny ianao mandre ny teny zao izy, dia nasaiko nanangana ny tanany ny olona narary tany an-trano dia natsanga ny tanany, dia mivavaka ho an'ny fahagagana sy ny fanasitranana ny olona, dia kasika azy ny herin'Andriamanitra. Tsapa mihitsy hoe nisy zavatra niaisitra zany tao aminy. Kelikely teo izy vao tonga saina fa ilay tanany tsy afaka mitsangana le nitsangana. Ny tiako resana anao satria tonga tao an-trano le tenin'Andriamanitra manasitrana dia nanafaka azy, dia voarahiny le izy. Enao koa hivavaka afaka fotoana fohy dia hitsodrano fa nizaniza miandrandra kasika famenoana androany, ampitsombadika Andriamanitra ny tantaram-piainanao dia fahorianao tody fifalianao, ny aretinao tonga fahasalamana, ary ny tahotrao tonga herinao sy ny rehetra, fa ny tsara rehetra avy amin'Andriamanitra. Vonina ndray izany ve ianao? Ainjiro amin'ity horonan-tsary ty ary ny tananao. Tompo hitanao ny tanany tsirairay izay mijoro manoloana n'ity horonan-tsary ty, fantatrao ny etaetany, zavatra kinasany sy heveriny, amin'ny mahalelan'Andriamanitra nansoranao
tehako ny asan'ny devorom-pandainga rehetra tsy mananjara toerana fa tonomboko ny osotry ny fananganana ny osotry ny voninahitra mandrakotra azo reny etapindohana etrany am-paladiany sitrana marary afaka ampifatra voatany asa mandrara voatany fifandraisana fa hitatsitraka fahita-pity miaraka amin'ny misehitry ny asa amin'ny resaka entretien d'embauche sy ny manaraka zay atrehina rehetra de vita soa ny taratasy karakaraina de ho tody soa amin'ny tanjo andratratrary ny isam-batan'olona ny isa-tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raiso mikasika Andriamanitra mambo misoran'Andriamanitra ianao fa andronao androany andro fahagagana ty tagny tompo daholo tompoko amen.